Izay ny amin'ny vaovaon'ny fampianarana iny fa isy ny etsika bazar de maman karakara ny fikambanana association Accueil Madagascar na ny AM ny sabotsy 20 May ho avy izao amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton. Izany no natao dia mba ahafahan'ny fikambanana manatanteraka ireo asa sosialy izay fanao. Fihavanana, fifankatiavana, ireo soatoavina ireo no asandratry ny fikambanana AM na Association Accueil Madagascar izay niforona ny taona 2025 ary ahitana mpikambana manodidina ny 50 ankehitriny. Amin'izao ankatoky ny fetin'ireny izao dia isy ny etsika bazar des mamans karakaran'izy ireo amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton amin'ny sabotsy 20 May ho avy izao amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 9 ora hariva. Nohon' le fahitan'ny Association Accueil Madagascar ho zava-dehibe ny toerany reny tsy azo adinoina, ny reny mitondra folo volana, reny izay mahatonga ny taranaka vanona. Io zany ny Association Accueil Madagascar dia mamiasina ny reny ary ho hitatsika zany amin'ny 20 May 17 amin'izay fotoana izay nahitantsika hoe tahaka ninona moa zany fanomezan-kasina zany fetin'ireny zany. Reny izay totro folo volana, reny izay mikolokolo, reny izay ametrahantsika fankatiavantsika sy ny fihavanana. Fahatongavan'ny rehetra zany dia fandraisana anjara amin'izany asa ara-sosialy izay ataon'ny Association Accueil Madagascar. Hitan'Andriamanitra foana ange ny asa tsara ataontsika. Isan-taona moa dia manatanteraka asa sosialy samihafa ny fikambanana. Anisan'ireo etsika ny tanterahana ny taondasa teo ohatra ny fanampiana ireo be antitra teny amin'ny foyer du cœur Ampahibé na ihany koa ireo fizarana kilalao ho an'ny ankizy tratry ny homamiadana teny amin'ny hôpitaly AGRA tsy tanisa afa-tsy ireo. Dia ny fandedidina iny koa tompo kilasy tovovavy no manakatona ny fampahalalam-baovaontsika teto amin'ny fahita lavitra matv tamin'ity alina ity isaora ny sika ny tokantrantany na tranjery hatramin'ny farany amin'ny fotoananao ary ny sampana fampahalalam-baovaon'ny fahita lavitra matv ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. Assurance AVA tsinjovidin'izao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry narahinao teo ny vaovaon'ny matv miaraka amin'ny assurance aro.